Ampifaliana no iarabananao zay manatrika izao fandarana izao. Ankasitrana ny fandaminanao ny fandaharam-potoananao ka ataonao zava-dehibe ny fanarahana ity fandarana ity izay ilaliana hitondra soa ho anao izany. Manasanao nondrika anylohanao fa hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ianao laha iraina ny lanitra sy ny tany, tombotombo-panjaka ny mpanjaka mifanzatra rehetra, tolotray ho anao ihany ny dera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay mandrakizay, ny tsy fahafezana amin'ny fisainana, ka mahatonga anay hanotana ohatranao angatana fona aminao zany ankehitriny. Misaotra anao Jesosy, raha mbola afaka manao izao fandarana izao. Fahazavantsaina avy amin'ny fanahy masina nazava amin'ny fisainana, fanay mahafatrany sitrapona ary tario, ateraka izany izay ka hitondra fivampoanay ity fandarana ity tononona. Sy angatana amin'anao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Iresaka andray isika zany amin'ny famboram-panahy sy ny fanaovan-tsoa izay vokatry ny fitiavana moa zany zay. Ary hitatsika ao amin'ny Galatiana 5:5-7 foana moa zany izay no andinin'ny fototra izay iresantsika. Iresaka ndray zany tsika aloha ny amin'ny ity voankazo anankiray efa mahazara atsika efa fahitatsika fa karazana izy ity, karazana goavy zany. Goavy aloha dehibe aty amintsika zay hita fa manana ny hodiny zany de hoditra somary matevina, maitso na mavo na mavokely zany ny ao anatiny. Ny mampiavaka azy de izy somary be voniny zay izy. Ary ho an'ny olona misy nify loaka de sarotsarotra aminy ny mihinana an'ity goavy ity. De izy zany de any amin'ny tany mafana ny tena misy azy, tahaka ny hoe Amerika Latine, Meksika na Amerika Avony na ny Karaiba avaratra na ny Amerika Atsimo. Fa nefa manerina zao tontolo zao de efa misy azy. Ny goavy zany de misy reny tsiraka avo efatreny noho ny mananasy raha ampitoviana zany izy ireo, ary tena be vitamine C avo efatreny noho ny voasary. Be vitamine C avo efatreny noho ny voasary zany ny goavy. Izy zany de manana singa betsaka izay antsoina hoe pectine, ary noho izany de ampiasaina be dehibe zany anamboarana vatomamy na ny confiture. Any Amerika Atsimo de ahitana goavy mandritra ny fivirim-pianakaviana, ary matetika izy io zany dia atolotro ny mpampiatrano mba ho apéritif na zavatra hoanina melo zany miaraka amin'ny fromage na ny mofomamy. Mahagaga zany any amin'ny tany mandroso, any Amerika. Ny goavy tena sakafo. Fa ny ety amintsika moa tsy fantatra hoe be loatra ve le izy. Fa tena zava-dehibe ny fihinanan'zareo any Amerika ny goavy. Voankazo ara-panahy ndray zany zay ho resantsika de ny famboram-panahy sy ny fanaovan-tsoa. Famboram-panahy sy ny fanaovan-tsoa. Ny famboram-panahy de tsy inona fa toetra malala-tanana, ary zany zany tena ilaina. Io zany de anisan'ny fiheverana ihany koa ny tsara ho any amin'ny hafa. Betsaka zany ny fomba iainana ny hatsaram-panahy, roa indrindra hoe toy ny fahalalam-pomba. Eny fahalalam-pomba aloha matetika ianarana hoe tahaka an'izao. Eo ihany koa ny fanomezana sakafo an'ny olona noana na tsy manana fahafahana manao an'izany. Fanampiana ny olona mitondra entana mavesatra, ary anisany anankiray zay tsy ianarana fa azo omena foana de ny fitsikitsikinao. Zany hoe
ny olona mitsikla randava zany a de maneo a famoram-panahy. Ny Efesianina 4 andininy 1:30 sy 2:30 de andeha vakitsika le izy. Efesianina 4 andininy 1:30 a sy ny 2:30 de andao a ovakitsika izany. Efesianina 4 andininy 1:30 sy ny 2:30. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenany ratsy ary ny lolopo rehetra, ary aoka samy alemy fanahy no namany avy ianareo, ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy izany. Eto zany a ny apôstôly Paoly de mampianatra ny votoantiny ny alemem-panahy tamin'ireo a membre ny fiangonana tany Efesosy. Tena ilaina ny manana an'izany, indrindra ny toetra kristianina mihitsy zany io, ary io zany a de mampiavaka ny kristianina amin'ny fiainany ity tontolo ity. Indrisa nefa fa ny kristianina am'izao efa betsaka no tsy maneho an'izany alemem-panahy zany intsony. Io ne mazava e, fa ny soratra masina de mazava ny amin'ny Apokalipsy 12:12. Loza ho an'ny tany fa nidina ao aminareo ny devoly zay manana fahatezerana lehibe. Zany hoe ny tontolo misy atsika zany mampianatra atsika anana fahatezerana. Fa Jesosy kosa miteny hoe mianaramoka sady malemy fanahy no tsy miavona po. Zany eo amin'ny Kristy any zany ny azahoana sy ananana an'izany. Noho izany ilaina io zany amin'ny fifandraisan'ny mpianakavy zay tsy misy tsony zany io am'izao fotoana izao. Izay io moa zany ny sotoavin'ny fanjakan'ny lanitra de ny fahalemem-panahy. Noho izany raha miresaka zany lay vakiteny zay novakintsika teo, esory aminareo ninona ozy izy? Folentika, ny fahavinirana, ny fahatezerana, ny fitabatabana, ny fitenenan-dratsy. Kanefa reo zavatra 5 reo zany zao tonga de hita amin'ny fahafenonany amin'ny tokantrano tsirairay avy any. Nahoana no zay ny zavatra mitranga? Ary zay le fitaka taon'ity tontolo ity. Raha vao reo mantsy ne zavatra mitranga de hitantsika amin'izay hoe lasa tsy mifamela heloka, lasa tsy manana fo mangoraka. Efa hita zao fa vony hafa de tsy hay manana fahangorahana, satria izay mihitsy ilay fitaka ataon'ny mpanjaka an'izao famaizinana izao. Betsaka ne fihetsika zay fa maharikoriko fa nefa maninona no mbola iainana, satria amam-panota de lasa mora voatarika ho any amin'ny zavatra tsy ho any amin'ny zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zay no ilaina ny fanokafana fo an' Jesosy, satria tsy afaka hanaisotra an'izay raha tsy eo am' Jesosy rery ihany. Tsy afaka hiala am'izany toetra ratsy zany raha tsy eo am' Jesosy, satria Jesosy no anampy atsika ho am'izany. Jesosy ne naneo hatsaram-panahy isan'andro ary indrindrandrindra amin'ny fomba feno fahasahiana sy mahery vaika. Ary tena nasehon' Jesosy mandrakariva zany. Ny hatsaram-panahiny matetika de zao anambaran' Jesosy de le fomba fiteniny hoe izay nataonareo tamin'ireny madinika ireny na ny kely indrindra. Jesosy zany tena nikarakarainy mihitsy ireo ilay tena mila an'izay, fa tsy hoe ny tsara teo amin'ny fiarahamonina fotsiny, fa lay tena nahilikiliky ny fiarahamonina mihitsy. Reny mihitsy no niraisin'i Jesosy. Nanasitrana ny boky izy, namoaka demin'ny tamin'ireo izay nogejainy zany izy, ary nama ny olan'ny noana. Mikasika ilay toera tsara fanaovan-tsondray de izao. Io zany de midika ara-baky teny fa tena toetra n'Andriamanitra mihitsy.
tena toetra an'Andriamanitra mihitsy ny fanaovan-tsoa. Ary tena azo ambara mihitsy ary hoe midika mitovy amin'Andriamanitra mihitsy. Tahaka an'ilay famoram-panahy dia zao takina ny fo madio. Ny atao hoe fo madio zany dia mamela heloka. Ny olona anankiray zany rehefa mamela heloka dia tonga amin'ny fahadiovam-po, izay rehefa mamela heloka ianao dia afaka hanampy ny hafa. Mazava kely le izy rehefa tezitra amin'ny olona ianao afaka mameninina azy na mivady fotsiny ary. Rehefa samy teza mivady dia tsy mameninina izy. Ary io zany tena ara-panahy tanteraka ny ananan'io. Io fanaovan-tsoa satria araka nambara hoe ny olona rehefa tafiditra ny ota dia lasa tia tena. Ka raha tsy voaova mihitsy ny fo, ny fisainana, dia izao tsy ho tafavoaka ao amin'izany. Ka io zany ny fanaovan-tsoa dia toe-panahy araka an'Andriamanitra mihitsy avy amin'ny Kristy. Dia zao ny ambaran'ny Salamo 7:24-5. Salamo 7:24-5. Eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava ao. Ny fanaovan-tsoa zany dia fananana ny toetra ny Kristy. Zava-dehibe ka izany zay. Ay zany rehefa manao soa ny hafa dia ay tena maneho ny fiainan'i Jesosy Kristy mihitsy izany. Noho izany tsy ezaka ataon'ny teny io zany, tsy ezaka ataonao manokana, fa lay fo vaovao izay nomeny Jesosy no atao. Io mantsy lasa ohatra ny tenenao hoe rehefa manome ianao, rehefa manao an'izao ianao dia tsara fanahy ary miezaka no tsara fanahy. Tsy ho lasa tsara fanahy zany raha miezaka ataon'ny tena, fa ny fiovam-po lay fo vaovao izay omeny Jesosy Kristy irery ihany no ahafahana manatanteraka an'izany. Noho izany tena fomba fiainana izy io, fa tsy zavatra amboamboarina fotsiny hoe manam-bola kely dia manome dia manome. Nefa ny fo misiriziry, fa fiovam-po izay fo izay omeny Jesosy no ahafahana manao soa. Ka le manao soa zany dia fantatra hoe ty lay tena omena. Fanahy koa no mitarika amin'izany ity lay tena omena amin'izay fanaovan-tsoa izay. Raha miresaka zany ireo olona izay afaka aneho an'ireo toetra ireo amin'ny fiainana, dia izao no ambaran'ity mpanoratra kristianina anankiray ity. Ireo rehetra nanjaro olon'ny fanjakan'i Kristy hoy izy dia hanome pirofo ny finoana sy ny fibebahana, ny famoram-panahy, ny fahamarinana ary ny fahatokiana dia ho hita eo amin'ny fiainana. Hitantsika zany fa tena hita eo amin'ny fiainana, vokatra eo amin'ny toetra mihitsy zany zay. Ka ireo mpanaradian'i Kristy dia hanome pirofo ny hery manova avy amin'ny fanahy masina. Fanahy masina zany manova matetika mantsy. Dia betsaka no miteny hoe zany manova ny vadiko, tsy anjaranao. Tsy anjaranao no manova ny toetra, fa asan'ny fanahy tanteraka izany. Ary io asan'ny fanahy tanteraka io dia safidy koa no hoe anaiky ny fiasan'ny fanahy. Fa io mantsy raha vao tsy manaiky ny fiasan'ny fanahy dia izay ilay hoe manohitra ny fanahy. Noho izany misy hoe mibitsika mandrakariva ao am-ponao ao, miteny hoe tsy mety io hoe izao no tokony atao. Ary zay mahatonga ny tempolin'ny fanahy masina zany dia misy fanahy masina afaka mibaiko. Noho izany ny fanovan'ny fanan'Andriamanitra no tena hevitro ny hoe kristianina, satria ny tena kristianina marina dia tonga amin'ny fiovam-po maro. Ary Kristy dia hoe fo vaovao no omeko anareo. Fo vaovao. Ny tena kristianina marina zany dia tonga amin'ny fiovam-po maro. Noho izany anio dia izao fidio Jesosy hanome anao ny vokatry ny famoram-panahy sy ny fanaovan-tsoa ao am-ponao sy ao an-tokantranonao. Araka nambara eto ambenimbeny dia mianga ao an-tokantrano avokoa ny fanavaozana rehetra.
ny fiovana rehetra dia mianga ao amin'ny tokantrano. Rehefa mizarantsika na teny mamy na teny fampaherezana amin'ireo membre ny fianakavianao ianao, na ny mpiara-monina na ny mpiara-miasa na ny namana ianao, dia izao ho fantatra izy ireny fa mandeha araka ny fanahy ianao. Ary izao tsy miaina araka ny filanonao satria mitoetra ao anatinao ny fanan'Andriamanitra. Ary izany dia mila vavaka, mila fifandraisana manokana amin'ny Kristy. Dia araka ny efa inona fa tokony efa hazatranao dia misy tonom-bavaka izay ho tononona indray, dia eritrereto any an-tsainao any enoy tsara dia angatao Kristy mba hanazava ny saina, mba fantatra ny sitrapony. Ray malala ny an-danitro, be fitiavana ianao, maro-po sady mora fanahy aminay isan'andro. Ampianaro izay hifankaty ho mora fanahy ary fanasoa amin'ny fotoana rehetra nananay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izany hoe ny vavaka dia tena zava-dehibe ary ilaina ny fampifondronana ny ankonana amin'ny alalan'ny vavaka. Izany mantsy efa tsy ampitsony satria samy variana any amin'ny fiainana, amin'ny rotorotom-piainana, ny adi-piainana, fitadiavana ny rehetra dia adin'ny vavaka. Kanefa ny vavaka dia manova zavatra. Ny vavaka dia afaka manavao ny fiainanao hoe teto amin'ity tsy fetezana ity ho lasa ety, teto amin'ity toeran'ny fanintsiniana ity fa ho tonga amin'izay. Ka ny vavaka dia tena zava-dehibe. Hiditra indray ary isika amin'ny karazana fanontaniana izay ahafahan'ny mpianakavy mifandray, ary ao anatin'ireo karazana fanontaniana ireo dia samy mandray anjara. Ity zany tena fotoana mihitsy andravana ny tsy fampiresahana ny ivon'ny tokantrano io, reto karazana fanontaniana izay apetraka ireto, dia samy mandray anjara, aoka samy resaka, ary aza misalasala, aza asiana elanelana intsony, fa dia samy miresaka, samy manambara ny eo am-pony, samy milaza an'izay fahatsapana any anatiny any ao anatin'ireto fanontaniana izay ho valiana ireto. Zava-dehibe zany ny mamaly an'ireto fanontaniana izay resahany. Ny heveriko ho famboram-panahy dia inona zany ny heverinao ho famboram-panahy? Ny zavatra nanehoana famboram-panahy tsara indrindra nataon'ny olona dia inona ilay izy tena resao. Ny famboram-panahy dia zava-dehibe amin'ny fifandraisana satria dia anjaranao zany no manohy an'izay. Ny famboram-panahy dia vokatry ny fanahy satria Jesosy dia tena naneho famboram-panahy tamin'ny hafa rehefa tamin'ny fomba hoana zany nanaovany an'izay. Ny fotoana iray nandramako naneho famboram-panahy tamin'ny herinandro ity dia ohatran'izao zany fomba nanehoana an'izay. Afaka mifanampy isika mba haneho famboram-panahy amin'ny alalan'ny zava-dehibe zany izay. Ny heveriko ho fanaovantsoa dia ny fanaovantsoa dia vokatry ny fanahy satria nasehon'i Jesosy antsika ny fomba fanaovantsoa rehetra. Ireo olona hafa ao amin'ny baiboly izay mampiseho fanaovantsoa, tena sarotra amiko ny fanaovantsoa rehefa io indray dia tena miresaha satria manampy anao, manampy ny rehetra zany andamina ny karazam-pifandraisana ny firesanao momba an'io. Ireo zavatra manampy amin'ny fanaovantsoa dia ny fotoana iray nanandramako ny anao soa tamin'ity herinandro ity dia rehefa manahoana afaka mifanampy isika mba hanao soa amin'ny alalan'ny mivavah, misaotra anao Andriamanitro amin'ny fanampinanay hanana famboram-panahy sy hanao soa amin'ity herinandro ity. Hanampy ny ankonina tsirairay avy anie Jesosy ny amin'ny fiovam-po, ateraky ny fiasan'ny fanahy ka ahay aneo famoram-po sy alemem-panahy miainga voalohany indrindra ao an-tokantrano
ary isy vokany any ivelany zany ka ahafahan' Jesosy maneho ny voninahiny eo amin'ny tokantrano tsiraray avy ary izay fiasan'ny fanahy ao am-pony tsiraray avy zany eo anatin'ny ankonana dia tonga ny ankonana zany anana an'ireo toetra vokatry ny fanahy izay fahitatsika nandritra ny fotoana vitsivitsy zay de ny androany moa zany de ny alemem-panahy sy ny famoram-panahy izay fanehoam-pitiavana ilain'ny ankonana amin'izao fotoana izao izany. Ankasitrahana ianao ny amin'ny fanarahanao ity fotoana ity ka andeha anasanao anondrika alohanao fa ivavaka isika. Vavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao satria nasehoanao taminay indray fa afaka mamolavola ny fisainanay anao avy amin'ny alalan'ny fanomezanao fo vaovao. Tena angatana aminao nomezanao fo vaovao mba ahafahanay manana alemem-panahy sy faharipo satria ity fiarahamonina ity de mitaky an'izany mihamasiaka zao tontolo zao efa tsy malemy fanahy intsony mora tezitra kizitra ary tsy mety manaiko diso mihitsy toy ny fonay tsirairay avy Jesosy ary amboary izany mba ahafahanay toetra ao anatinay kananay faharipo sy alemem-panahy ka iseho ny voninahitra ao eo amin'ny tokantrano misy anay tsirairay avy sy anay fiarahamonina ho vavolombelon'ny fiovampo zay omenao anay tononona sy angatana amin'ny anotsy Kristy mivavaka. Amen. Angasitany amin'ny fanarahanao tsy tapaka ary indrindra hatramin'ny faran'izao fandaharana izao. Jesosy anie anome an'ilay fo vaovao anao ka tonga anao hanana alemem-panahy sy afaka anao soa amin'ny hafa de iseho ny voninahitra Jesosy ny tokantrano misy anao tsirairay avy. Mametraka ny mandram-piaona indray.